tsy eken'ny taranaka anjanam-paramiray ny fiosoratena ho princesse ataona olona milaza azy ho princesse ny vakinakaratra. Io no isan'ny nambaran'izy ireo androany nandritra ny fiainana tamin'ny mpanao gazety ny atoandro teo tetsy amin'ny Flower Palace. Taranaka Andriamparazato ireo taranaka avy ao Anjanapara izay niteraka 420 ary samy manana ny vohitra misy azy. Mitovy avokoa ireo taranany rehetra ty aoriana ka tsy isy tokony isoratena ho ambony noho ny hafa ho iatrany izy ireo. Andriamparazato tsy nanavaka anizaniza hoe ho mpanjaka na ho zanaka mpanjaka fa izahay rehetrarehetra taranan'ireo dia arak'le vohitra nyresahako taminareo teo zay taranak'ireo vohitra 420 ireo tsy misy afaka mitony tena ho mpanjaka na zanaka mpanjaka na amin'ny teny frantsay manao hoe na roi télé na prince na princesse na inona tsy avy aminay zany alavinay fa olona mitovy aminay daholy tovy grady aminay raha tianareo zany zay ny tianay fantatra ary tsy manana fahefana zahay ara-mba gaga hoe iza ny fomba hoana ny nahatongavana tam'izany an'izany hoe misy tolo-tena am'izany tsy zahay ve no tsy avaty aminay zany tsy avy aminay Anjanapara zany io resaka io izy mitolo-tena fa tsy avy aminay efa mazava ny teny président Célestin hoe mariny rano ny izy efatra amin'ny rahalahy taranaka Andriamparazato donc dia miosy teny izy fa tsy avy aminay izy raha manonona ny anaran'ny Anjanapara izy zany anazy zany fa tsy avy aminay izy tsy avy amin'ny Anjanapara izy Anjanapara tsy nanolotra azy aminay izy zany dia mitolo-tena satria zay tsy mireconnaître zay zany tsy manaiky azy zany izahay tsy manta fa izy dia avy eny Sofiadanana any aminay arak'le vohitra ny teneniko teo ao anatiny io ny Raibeny anaran'ny Raibeny avy any ka zay ny tenenako hoe izahay eny amin'ny mahataranaka Anjanapara azy maridrano aty aminay retoko izy moa ny afaka hiteny aminay hoe zany mpanjakanareo na zany princesse-nareo fa izahay reto mato mijoro dia mitovy izahay ara nametra-panontaniana hoe fa ay fa izy fa nahoana fa hatraizy dia ohatra nareo manontany zany ko hoe iza no nanandratra azy tamin'izany tsy avaty aminay raha aminay izy dia mitovy grady ireo zahay rehetrarehetra mitovy aminay ireo mifampitondranay tsisy ambony tsisy ambany misy manao sangisangy ara hoe raha princesse zafa zay empereur ozy le namanay zay Isan'ny andraikitry ny tamina ny fampandrosoana Anjanapara ka tao anatin'izay dia nisy ny fananganana ny lycée izay mbola andalam-panamboarana sy ny trano famakiam-boky ao an-toerana. Fifanampiana nanaovana ireo asa fanorenana ireo na ny mponina tao an-toerana izany na ireo zanakam-pielezana ka lavin'izy ireo ihany koa ny fandraisana azy ho fananan'olo-tokana indrindra ny fanolorana ny trano famakiam-boky ho an'ny fikambanana hafa. Nisy na henonay ary tsy hoe na henonay fa misy olo-tenanay mihitsy nanaty maso rehefa nisy fitsangatsanganana ny atao hoe teraka vakinakaratra tany Antananarivo ataontsika hoe fiteva dia misy zany mpiray antoka aminay taty amin'ny fananganana n'io lycée io sy ny biblioteka io satria anisany eritreritra ny tenany izy hoe nitondra apport ozy ny teny frantsay BDB amin'ny fanamboarana le famakiam-boky dia niraisy ny hofananany manokana angambo ty famakiam-boky ity dia natolo ny raha ty dia natolo ny tsotro zao ho an'le fitevasa izy mba nila dera kely tany izy mba nisy zavatra mety mba nitadiavy ny tany dia natolo ny azy hoe atolotro anareo ny famakiam-boky zay nataoko ho izy zay nataoko tany Anjanapara atolotra any fiteva ahoana moa ny alalana vaiza moa ny afahana manao an'izany kanefa araky ny voalazako teo rehefa lalam-piandrofasana mitondra ny herim-pony ny atsembohany izahay zanakam-pielezana na taty apita na taty toerana na ny tany apita mba nitondra zay mba zakanay koa noho izany lavinay marin-drano ihany koa izany fanolorana biblioteka na famakiam-boky ho an'ny fiteva izany ary zay tsy nijanona tamin'izany fa efa niantso ny filohan'ny fiteva zatenako zao tany Antananarivo ary nanambara taminy izao zavatra amboarako aminareo zao fa lavinay zany amin'ny mahateraka Anjanaparanay dia lavinay ny fanolorana ny famakiam-boky io any fiteva fa tsy fananan'olo tokana io
farandetseken'ny tamma ihany ko ny fanaovana ny safodrazana ivelan'izay efa nifanarana sy napetraky ny tany aloha fa isaky ny fitotaona ihany efa nitranga moa izany fa tsy voasakana teo aloha ny tamma fa ny manaraka kosa dia tsy hoekeny izy ireo ny taona 2024 no nisy safodrazana farany ka tokony ho any amin'ny taona 2025 vao anao izany indray